miarabanao zay manatrika azo fandarana zao dia manonona aminao ny fiadanan'i Jesosy Kristy tompo fahasoavan'Andriamanitra ray fa erezana mampiraisanao amin'ny fanahy masina. Androantsika dia irisika indrainy amin'ny endrika anankiray nanambarany Jesosy ny tenany izay tena lehibe ihany koa. Dia le teniny nambarany tamin'ny Maria sy Marta anabavin'ny Lazarosy, izaho no fananganana ny maty sy fiainana. Izay mino ana dia maty azy dia ho velona indray, ary izay velona ka mino ana dia tsy ho faty mandrakizay. Fanambarana goavana dia goavana nanambarany Jesosy Kristy ny tenany. Maty Lazarosy raha nitatsika ao amin'ny Baiboly, efa maty efa efarana izy ozy ny tenin'Andriamanitra, izany efa miditra amin'ny fahalovana izy Jesosy Kristy nitsenainy Maria sy Marta anabaviny dia izy hoe raha teo ianao tompo dia tsy maty ny anatahako ho Jesosy izao ny fananganana ny maty sy fiainana. Io fampianarana momba ny nanambarany Jesosy ny tenany izao ny fananganana ny maty sy fiainana io io ny fototry ny fanantenanan'ny Kristiana. Isika dia manantena aloha voalohany indrindra le hoe Jesosy ny tena izao avy mbanana ny fiainana sady fiainana be dia be. Fa mihoatra ny lavitra noho izany dia zao io fiainana io tsy fiainana ity an-tany ihany. Fa rehefa niteny izy izay mino azy dia tsy ho very fa hanana fiainana mandrakizay. Mandrakizay dia tsy manam-piandohana ary tsy manam-piafarana. Misy fiainana ao ambadika izao fiainan'izao, ary zay mahasarobidy ny fitoriana ny filazantsara. Hatria azadiny ireo olona diso mihitsy ilay tenin'ilay frantsay ny teny hoe nous irons tous au paradis. Tsy marina zany. Zay tsy mino ny zanaka, zay tsy mino an'i Jesosy dia tsy manana fiainana. Mazava zany eo amin'ny Baiboly. Tsy misy lalana hafa, tsy misy vavahady hafa, tsy misy fahazavana hafa zay hitondra atsika ho amin'ny tena fiainana. Ary le tena fiainana dia maharitra mandrakizay satria avy amin'Andriamanitra. Jesosy Kristy ihany no mitondra antsika amin'izany. Ny finoana azy ihany no azahoantsika amin'izany. Ary eto dia nentiny Jesosy tao anatina zava-misy anankiray dia natrehan'ny famoizana ny amin'ny fahafatesana. Fa isika Kristiana marina fa malahelo isika natrehan'ny famoizana, ary na isika koa ary satria tsika tsy andalo an'izany fahafatesana ary nofo izany. Fa zao ny zavatra ambarako aminao, Jesosy Kristy no miteny. Izy tsy nanambara fotsiny hoe izany manangana ny maty, fa zaho izy ny fananganana. Izy mihitsy ny fananganana, izy ny fiainana. Izay mino aho izy na dia maty izy dia ho velona indray. Le maty ambarany eto aloha dia tafasaraka amin'Andriamanitra, dia le velona tafaray amin'Andriamanitra. Andriamanitra fiainana, izy ihany ny mpamin'ny fiainana, izy ny loharan'ny-piainana, izy ny mitahiry ny fiainana, izy ny mampivoatra ny fiainana araka ny tokony izy ny toya ny fiainana. Zao izy ny fananganana ny maty sy fiainana, izay mino ahy na dia maty azy, izany na dia tafasaraka amin'Andriamanitra azy dia ho velona indray. Ny finoanan'i Jesosy Kristy no azahoana fiainana mandrakizay. Fa ny finoanan'i Jesosy Kristy ihany koa no mahatonga atsika hoe na dia tapitra azy zao fiainana hita maso lalovana miaraka amin'ity tena mety maty, ity tena mety loha ity tena mety hiarana zavatra maro samihafa izay endriky ny fahafatesana amin'ny alalan'i Jesosy Kristy isika dia mahazo ilay tena fiainana amin'ny mafiainana avy amin'Andriamanitra azy, dia le fiainana tsisy fahafatesana sy ny endrika izany. Le fiainana tsy ndramina fotsiny fa maharitra mandrakizay. Ambarako aminao fa tsy azo ampitahaina amin'ny endrim-pivavahana hafa eto amin'ity zao tontolo izao ity ny kristianisma. Ny kristianisma dia miorina tsy ampiambambana, miorina tanteraka feno ny amin'ny hoe zay mino an'i Jesosy Kristy
velona mandrakizay izy na mitsahatra za ny fahavelomana ara-nofo zay voafetra ihany zay ny ambarako aminao mpandaly anytsika ito am'ty tany ity fa le tena fiainana ho an'izay mino an' Jesosy Kristy dia manomboka zao efa manana fiainana mandrakizay izy ary zay nambarany zay velona kamio ahy dia tsy ho faty mandrakizay izy tsy milaza hoe tsy andalo an'le fahafatesiny ity an-tany fa ambarany tsy ho faty mandrakizay dia efa manomboka miseho sady zany fiainana mandrakizay zany ao amin'i Kristy Jesosy ny fiadanam-pony endriky ny fiainana mandrakizay le fifaliana tsy amboamboarina fa tena fifaliana mitoetra tantara zavatra kely aminao anisy mitiranga anakirena anatina dokotera izy dia izy hoe dokotera tena mitady n'le tena fifaliana aona ny tena fakomanana fifaliana amin'ny fiainako dia izy le dokotera hitako ny vahaolana hitanao atsy amin'itsy toerana fanaovana fampisehoana itsy manandramy ianao misy rangaha zay klonina izy io raha vo mijery azy ianao dia mefona ianao mandrapatapitra ny fampisehoana andramany mandianina fa tena fanafodoanao zay dia izy nle rangaha zany le klonina io dokotera izy afaka mampimeny olona izy fa tsy afaka manome fifaliana mety mahita olona memeno eny an-dalana eny mitsikitsiky mandihy ohatrany mampiseho firavoravona fa lazako anao ny tena fiainana miseho amin'ny alalan'ny fifaliana ny anatin'ny fo ny tena fiainana dia miseho amin'ny alalan'ny fiadanana ao am-po ary afaka manana an'izany ianao kristiana zay ny ambarako anao tsy hoe rehefa tsy mimeny olona anankiray izy hoe tsy sambatra olona io rahandre tsika kristianina dia modimeo masony olona mba etika maneo hoe sambatra tsika manam-pifaliantsika tsy zavatra ivelany akory le fifaliantsika ndrandretsika kristianina mba malahelo anatreany zava-misy ainan'ny firenena ndrandray koa tsika tezitra anatreany tsirary indraindray fa le fifaliana le tena ao amintsika endriky le fiainana mandrakizay sady endriky ny fitsanganana maty io olona anankiray tena kivy olona anankiray tsy mazava tsy noavina manomboka manana fanantenana izy miarina izy mazava ny lalany mazava ny tanjony matsapa ny tenany izy fa manana mpiandry tsara matsapa ny tenany izy misy antony ny ahavelomany endriky ny fiainana mandrakizay sady afaka mity endriky ny fiainana mandrakizay le tena fitiavan'Andriamanitra ny tikomba reto endriky ny fiainana mandrakizay io fa ho avy ny andro entiny tompo aseho amin'ny endrika toy izao indray le izy le ty mety loha ity tafiny tsy fahalo ty mety maty ty hitafiny tsy fahafatisa zay le fananganana ny maty amin'ny endrika anankiray izay seho rehefa tonga ny fotoana tandrify izany hoy Jesosy hoe zao ny fananganana ny maty sy fiainana misy tenin'Andriamanitra any amin'ny obolana any hoe ao am'izay anjeran'ny azo ihany ao ny hidaboany tsy hoe rehefa maty ianao vo entina mbavaka dia amin'izay ianao miatsara ny toeranao any an-danitra any tsia dia ny mbola zao ianao dia mila mandray ny famonjeny Jesosy Kristy dia hitanao manana fiainana mandrakizay ianao fa izy mihitsy ny fananganana ny maty sy fiainana izay mino aho izy na dia maty azy dia ho velona indray ary zay velona ka mino aho dia tsy ho faty mandrakizay maranako azy efa nandray an' Jesosy Kristy mitompo sy mpamonjy ny tenanao manokana va ianao manaraha azy ianao itokio izy fa ho avy ny andro raha isorony ity an-tany ianao efa misy toerana ho manina Andriamanitra ary izy no maefa an'izany izy le tompony fimonjena sy mpanefa izany zaho izy ny fananganana